Isan'ny andraikitra heveritra hoe lehibe koa ato amin'ny diosèzy ny andraikitra ny mopera ministra sy ny frera izay mpanampy azy, satria raha mpahafantarina tsotra izany mopera ministra izany no mandrindra ny fiainana andavanandro ankapoben'ny pretra eto amin'ny renivohitry ny diosèzy, sady mikarakara ny eveka, mikarakara ihany koa ireo asa eto amin'ny foibe. Mopera ministra, miarahaba anareo sy frera tratry ny taona vaovao. Miarahaba tratry ny taona daholo aloha. Sady kobakobatana. Raha itaony ianao nandraisana ny andraikitra maha-ministra, niasa tany ambanivohitra, ahoana zany asa maha-ministra izany? Ie, misaotra anao moa maka an'ity zava-dehibe ity fa ataoko hoe anisan'ny zava-dehibe. Ny fanontanianao dia hoe raha itaona no nandray ny asa maha-ministra fa raha ataony kaodikaody sosotra dia eo amin'ny 3 volana zany izay no ny andraisana sy ny atrehana azy. Ampitahana amin'ny distrika zavatra samihafa roa lehibe, satria ny any amin'ny distrika dia manao asa pastoraly, mitety fiangonana sy ny sisa, fa eto dia hoe miandraikitra ny trano ry ambony ry zany no tena zava-dehibe sy karakaraina amin'ity toerana ity. Araka ny voalaza moa hoe miandraikitra an'ireo pretra, manome sakafo, mikarakara ny trano rehetra, na ny ainesana ny ao an-tokotany zany dia izay no adidy sy andraikitra izay omen'ny eveka, fa somary sahirakirana kely aloha fa miankina amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Rehefa mahatoky ny fahasoavan'Andriamanitra dia ataoko hoe sofa teo ilay Andriamanitra izay manampy ao amin'ny fiainana andavanandro. Frera sous-ministre no fiantsonanao sy ireo rahalahy izay nitombiasanao teo moa manana anjara asa lehibe tokoa ianao ary hita hoe tena hirakiraka, mahita faliana amin'izany asa izany. Ie, misaotra mopera nametraka ny fanontaniana, tena mahita hafaliana tokoa satria ao anatin'izay moa le hoe anatin'ny formation ahitana traikefa maro be, eo ihany koa ny fifakafatarana amin'ny pretra maro izay mifanerasera, indrindra fa ny fiaraha-miasa amin'ny pera-ministra dia hitako hoe milamina tsara ka ao anatin'izay no mampisy ny hafaliana sy mampalindra ny asa. Amin'izao antsika zany ety afaha ety amin'ny zaridainanareo ety dia mahafinaritra ny mahita azy. Misy manampy ve anareo mopera amin'ity asa ety amin'ny zaridaina ity? Ie, tsy hitantsika eto moa ilay mpanampy fa lasa miavakesy ery fa miavakesy, fa tsy hoe miavakesy, miavavary. Dia ry ampitany mbola misy ny zaridaina tahaka an'izao dia ity moa anisany ato ambony ato misy dia ety etantsika ety zao misy dobotrondro, sy eto anan'ity iny misy betsabesaky ny reny manava tonga ery akaiky ny tamboho ery, fa ankoatran'izay dobo sy ny fambolena dia misy ny fambolena tsaramaso ry ambony Asinanina, tsy tazantsika avy eto moa zany ilay izy fa ery ambonimbony kely, fa andesitsika zany hirosy makany tanimbary satria mbola misy ihany fa ty zany mbola antsika daholo manapahatonga an'ry avo ry tonga ry amin'ny tranon'ny fanorenana mbola antsika daholo reny, fa misy ny fambolena tsaramaso sy kasaka zany no tena anina satria izay ny filana andavanandro ho an'ny fiompiana, indrindra moa ny hoe famelomana velotena ho an'ity trano rezidansy izay misy antsika ato ity. Dia Aftaja monunya via nao vautuga eukaristia Fumba wana na tungava nao Andremanta tungulumbela Fumba wana no niala nao Aftanya mtwera nati Nidesuo mabaliwe Nidesuo mabaliwe Falde falnazo riftrao kaneturatao aputaka Enakin'Andriamanitra raiko aho betiteny amin'ny olombelona hafaliny fanahy masina tonga no faoteny raiko. Toerana izay ahitana ny toerana mazava tsara eto moa hitantsika mazava zany zao fa ataoko ambadika an'ity fasana ity ny Saint Louis dia miakatra kely ihany dia tonga amin'ny garage ny résidence
dia ny résidence na ny zato aty izay ipetrahan'ny pretra sy ny évêque izay monina eto amin'ity toerana masina ity a. Dia hitantsika ao ny fiangonan'ny katedraly misy tilikambo avo dia avo, dia ampitany eo amin'ny akavia ny katedraly ao a, akavia avy aty izy a, ny tranon'ny maridalana misy an'ny mopera curé sy ny vikera ary ny diakra. Dia iny ny sahatsika ndray mitompo maso a amin'ny aneny zany a, iny hitantsika maso rehetra iny zany dia atsika daholo amin'ny akapobeany a, dia miezaka mandavorary sy mamboly hatreto satria nomen'Andriamanitra ranon'orana isika. Dia izay moa ny faniriana sy ny fikasana hoe hamboly avokatra mba faniriana e, dia mba miezaka eo ihany koa moa ny hoe tiompihatavy, dia mba miezaka mandavorary an'izay hoe fiainam-piombonana, fiainam-piralahiana eto anivon'ny diosèse izay misy atsika eto izay. Izay mopera fa dia misaotra be da be satria hamonjy ny ambany indray isika, dia mirary soa mirary tsara hitodika makany tanimbary indray isika. Nusedraina na lana itratrawe, nutapaina paka matetika, ni amana votasi na ngano, kana zuwaina idrai. Laza ho an'Andriamanitra ny voninahitra fa irariana kosa ny fiadanany a, dia mba ho arosany amintsika mianakavy. Faharoa manarak'izay teo ny fifampiresana tamin'ny ray aman-drenitsika manakory mopera fa dia tena vao mila namana ny anay sy rafrera ahoana ny andrindrana ny programa atao akory ty. Dia ny fiteny moa hitanareo kakaka ahoana zany, inona no atao? Sanganehana mameno ny valiteny kaka ahoana fa na izany na sy izany dia narindra sy nalamina ny programa araka an'izy a. Dia hoe ao ary dia mba atao ina moa fifampiresahana ara-jariny dia aleo mba omena karama ty indray nitorako ty. Izy moa dia hoe tena mety amin'izareo zay satria samy misy fidiram-bola reo ndao ary. Dia malindray mifampidinidinika ny fampiera anakory mopera fa ny efatra ambony any ny vitany fa ny telo ambany sa vao nisy toky rano nefa vao misy valabe ery ambany, ny ambany lalana vao esy andany inona natao dia mety ve raha mba mena tolo-tanany ray farany sady farany zay. Ahoana zany tena mio raha tena misy ino natao amin'izany. Dia milamina moa fa dia nareo indrindrandrindra ny isorana amin'izay hoe fanekenareo sy ny fankataovanareo an'ny lehibe zay. So fa teo izy ary nandrindra ny programa ary araka ny fandaminana sy ny programany dia hoe misy efatra amin'ny rahalahy ny toto vary dia zay le mamaky atsika zay moa zany zay. Dia eo moa ny hoe mariky ny fifiarabana tratry ny taona, eo ihany koa ny hoe ny hafaliana vokatra an'izay hoe fahaizantsika miara-miasa zay a. Dia any mba misy anadra kelikely sahanika avoky ty fa dia voninahitra ifanomezana ny biscuit ho an'ny kilonga, ny tsy biscuit ho antsika ray aman-dreny sy any. So dia gaga fa efa nisy nanano io dia osy amasy amin'ny frera hoe mipetra-posiny ty dia aleo fetina ho an'ny kilonga ty efa mba misy tapatapany etikatra. Dia hanana ny fahasalamana aby sika mianakavy, mahaiza fianarana amin'ny toeram-piofanana sy fanovozana fahaizana amin'ny centre catéchétique ao isika mianakavy a, indrindra ny hiatrehana ny fiainana aorianan'izao satria araka ny fanirana dia ho any amin'ny distrika ianareo hitazona fiangonana, hitazona ny eglizy a, dia handrindra sy handamina ny zavatra rehetra any anivon'ny distrika izay misy atsika any. Saotra be da be amin'ny zavatra rehetra, indrindra amin'ny fahafoizan-tena sy fahafoizam-potoananareo. Na ianareo mpahandro zay atao hoe mbola masetisetroka kely etananony eto a, eo isika mianakavy tompon'ny toerana, eo moa indrindra ianareo katesista sy ny asika mianakavy safidy avany makasitraka be da be amin'ny zavatra rehetra izay vitanareo a. Fa ny moa ny diocèse taoko asika mianakavy ihany dia misaotra be da be amin'ny zavatra rehetra izay vitanareo, makasitraka makatelina indrindra amin'ny fanomezan-tanana. Dia sa voavalony soa vita ny zavatra nataonareo teto fa rehefa nisaina zay dia ataoko hoe asika ny tena be miverimberina teto. Nefa atao hoe miverimberina mahasoa ny diocèsesika dia ataoko hoe izay ny isoran'Andriamanitra moa isoranareo koa ao anatin'izay ka dia misaotra makasitraka makatelina amin'ny zavatra rehetra indrindra amin'ny fanatanterahana sy ny fanompoana ny diocèse zay.
De pera-tale napita fa saika hoety izy de zay no nanaovany fialasiny tena ampitahoeny fa hitako ny asa vitany zareo ary tazako aty aty an-davarangana ety de mampita an'izay fisaorana sy ny fankasitrahana avy amin'ny opéra-tale zay indrindra moa amin'ny alalan'ny eveka zay soloko tena eto ny andraisana fitenena sy saorana sika menakavy saotra ny pakany ty raramangy ty de miransoa sika rehetra mpanaraka ihany koa ao anatin'izay zavatra zay irarina soa irarina vavaka mba hanana ny fahasalamana sika menakavy hiatrehana ny fianarana sy ny adidy izay manandriso sy mbola miandra sika de makasitraka tompoko lahy makatelina tompoko vavy. Ny fisaorana an'Andriamanitra dia toy fahalavamana ka tsy lany hamamina. Isaorantsika izy satria tatana sy nivokona sika na ahafahasika namita ny taona lasa igny indrindrindra ihany koa na ahafahasika nahatantarasika ny taona vaovao ity. Eo agnatin'izay dia dera sy ny laza ho azy eo ambony eo ny fahasalamana sy ny fankatiavana mba hoarosany amintsika rehetra aby. Eo agnatinao izay dia saotranao zay nakasitraka sy nakatelina nay rehetra sy atao hoe tonga na natotosany avaroary hanagny ny fahasalamana no vita be amin'ny asany kokoa vita ihany koa ato ngay atao hoe mpianatra zay manato fahalalana amin'ny centre ao dia mba hanagna ny fahasalamana ihany koa may mpianatra rehetra mba hahavita soamasara ty tao-pianarana ty sy ny kilonga indrindra fa ny mpanaviana eo. Eo agnatin'izay dia ny rosoato reto zavatra atao hoe marika misy hoe fiarahavasy hoe tratrataona sy lasadikasina angalana ny havizanana io dia araka ny hoa santovosina taty amin'ny hoe kopy natagna amin'ny lavadrano any fa mbola mikarena nagnavahana an'io hoe dia ho ngay manao hoe tomboveny ny alana fahasalamana fa amintsika mianakavy aby makasitraka makatelina fa saotra indrindra fa dia araka ny hoa afaka hetaheta ngay rehefa misotra hanagny ny fahasalamana indrindra fa ao ndray aman-drenisika izay aman-dreny eveka ao dia hanagny ny fahasalamana izy mba ahafahany araka ny tatana ny diosezika araka ny hanagny ny fahasalamana ihany koa sika rehetra ahatratra zay takoa fankalazantsika zay atao hoe fasokafasika tamin'ny alavy teo atao hoe fahadimapolo amin'ny zato taona nahatongava nonoana teto ambositra izay saotra mopera saotra dina saotra sika rehetra saotra Mantanya na we inumarina nyokaristia Mantanya na we mavuni ya ben barafiti Tikesa ty zany valo andro no namafaza anazy zany hoe nafafy izy nalaina le voabary dia natao tagnaty gony tagnaty rano dia natao amin'ny tany amizay valo andro taorinany namafaza anazy avy hatrany dia natao ny fagnaisana anazy dia rehefa hitantsika io zany zao tena hoe vary raika tena singam-bary ray zany zao io fa mitombo moa zany zao izy io tamin'ny faraparan'ny oktobra no tamin'ny faraparan'ny septambra septambra oktobra igny voalohan'ny oktobra nambolena anazy dia efa ataontsika hoe nanomboka tamin'ny oktobra moa zany zao novambra desambra efa niava fandrony zany zao izy ty satria navala izy tafabolina taorena nagnaisana azy dia miverina miava fandrony ray nanao anazy satria hita hoe mitombo be tokony raha mitokony izy mbola navaina fandrony amin'ny sarikilez fa hita hoe tsy afaka miava amin'ny sarikilez tsony ny antony dia efa mitombo le zanabary efa afaka kitihina amin'ny sarikilez tsony izy hita hoe mitombo dia mitombo le vary fa ny rano ihany koa moa zany ara-dalàna miaraka amin'ny orana izy zany zao arinan'izao ny havana zao dia efa hita hoe tonga dia misondro dreny zany hoe efa manomagna ny hampiteraka azy ndray misy ny canal rehefa vita ny fagnaisana azy dia nandimo canal izahay satria dia be dia be ny raha mavera-ambony rehetra agny midiny aty amin'ny canal aby dia natao ny asa zany nandritra ny tapabolana eo ny mpiasa nanao ny zava-canal ny tanina amizay rehefa vao ny fokotany anankiroa ny misy ny fokotanin'ny vaky misy ny fokotanin'ny ambobary io ny tanina zany mba tsy hanary fako satria dia zavatra sapa feno fako agnarin'olona fako ny canal dia rehefa tonga ny ranovohitra dia misaotra tonga dia an-tanimbary dia natao ny fanaitana hatramin'ny président fokotany natao ny fanaitana hatramin'ny radio dia hita hoe mba efa misahatra zany dia fanariana fako aty tanimbary mba tsy dia misy sony ny amin'ny canal
dia mba mandeha tsara aloha zany rano hatrety. Izy tsy ambaratelon'ny vary rehefa tena dinihina, tena hoe mahazahoantsika. Ny vary moa zany ny foto-tsakafontsika malagasy, ka anay izao taloha raha ohatra ka namboly vary raha ohatra zany izao tamin'ny andro taloha ty ray tahalaka ty vary ray daba no mahafeno an'ity vary ty raha ohatra ka aketsa ty. Ankehitriny raha nanaovana an'ity dia hoe vary 3 kapoaka zany dia nahavita an'ity ray tahalaka ty. Zany hoe hoe vary 3 kapoaka satria aketsa tsiraidray le izy. Dia ny hita hoe ny avantage zany zao ny vary mbola tanora iny mbola miaraka amin'ny voambary no nalaina misorohona ambisy le tany amin'ny ketsa dia napetraka sy moramora eo. Dia efa tafahoatra zany zao rehefa nisana rehefa mihoatra ny 30 zany zao ny zanabary tamin'ny vary ray. Dia ny tena avantage zany dia hoe sady tsy mamono atoka zany izy manaisa tanora ianao nefa azahoanao tombony bebe satria vary raika no naketsanao zany hoe ny vary naketsanay amin'ity tany azo lazana eo fa hoe hekitara mahelikely maromaro ty zesta hoe vary 10 kilao fotony zany no naketsan'ity. Nefa raha ohatra ka le vary taloha zany zao io mandano vary hatramina 9 daba na 5 daba farafahakeliny nefa vary tokony hoanina zany zay. Dia tena avantage zany hoe ianao zany mamboly an-tanimbary tokony hoe ataonao ketsa tanora mbola voale 7 andro dia eo ihany koa izy ny fihavana azy zany tena fatahoandro masy satria mitovy manaonao fogna sy ny samanao. Raha voavanao i vatany voavita ketsa mijanona herinandro tafabolana farafahatarany rehefa tonga dia ketsa dia na dia tahoara tsy dia misy zezika firy hanondrasika anazy dia iny fihavana azy voatanora iny tena avantage ko amin'ny vary. Eo ihany koa ny vokatra tena madio ny voambary tena hitako hoe madio tsara ary eo ihany koa zany zao nisany hoe tombony amin'ny mamboly vary an-tanimbary ny fo. Zay zany zao dia anatona vavarano rehefa vita avy ty vary ty dia ampiditra zanak'ondro dia ny trondro indray rehefa avy eo no mihinana ny ahitra kely majinijinika mbola ny an-tanimbary agny igny mbola ny anatinatiny agny dia sady mihinana ny ahitra izy zany no miavany vody vary dia ny trondro mitombo vary ihany koa maniny tsara ara-dalàna araka ny tokony ho izy. Ka amana hoe tanina tsika marina fa lazain'ny olona hoe mandany fotoana sy mikisikisina be manao azy fa nefa ataoko hoe somary misahirana kely manao azy fa rehefa avy eo mandray vokatra maro be mihitsy satria lasa avoheny noho ny voly vary volon-drazana taloha reny zany ny manao ketsa tanora sy ny manao ketsa 7 andro moa zany. Araka ny fandaharam-potoana sika tao anatin'ny satery ambony sika dia izao indray ty tanimbary zay hitatsika. Ty moa tanimbary ny misiona tanimbary sika zay misiona zay avy ety ambony misy mpanasa lamba ety misy loharano kely eo anasandreo dia hitatsika ety ty dia mahazo an'ity ambany sika ty mandra-pahatonga ery ambanimbany ery amin'ny hazo midoroboka ery zany zay tanimbary sika zay. Dia tena ezaka ny fiainana ary mandray atanana ny famelomana ny pretra ary zay no ezaka sy tanjona amin'izao fanatanterahana ny fambolena zao. Ny fanirina sy ny fikasana moa dia ny hoe hamboly avokatra hiompiatavy dia zay ny fanirina fa dia angatana amin'Andriamanitra ny tsodrano sy ny vavaka. Dia ao anatin'izay be da be ny olona zay atao hoe manome tolo-tanana ny pretra na ny résidence na ny diocèse. Anisan'izany ny kristianina tao amin'ny katedraly, ny karismatika, ny centre catéchétique zay ato ambadika asika ato dia isaorana sakasana ary teo zao zareo mbola nisy 7 azafady 7 mianadamianaka mivady isany miaraka teto nanatanteraka an'izao dia zao moa ny profo ilazana hoe vita sy toary tanteraka zay asa natao sy ny tanterahana teto amin'ity toeran'ity zay. Misaotra be da be azy ireo misaotra ny mopera tompona andraikitra isasikaziny natao amin'ny karismatika zay indrindra moa mipera curé ny katedraly zay nanaiky sy nakatony fangatana amin'izay hoe fanampiana ny diocèse fangatana fanampiana avy amin'ny olon-drehetra izay. Misaotra be da be atsika mianakavy indrindra ny mpanaraka sy tapaka an'izao atao hoe vidéo tsotsotra atao hoe tsotsotra fa mahafinaritra ohatr'izao ny tontolo aty ambanivohitra zany ohatr'izao ataonay izao atao hoe ambonivohitra zany rehefa ny aty no ambanivohitra dia misaotra be da be atsika mianakavy. Dia atoato misy zanatr'olo moa zany zao ty tanimbary ty fa mbola mampiditra rano sika zao fa afaka fotoana fohifohy dia hisy ny zanatr'ondro zay atao hoe mba ho afaka hivelatra tsara ity tanimbary sika izay tanterahana eto anivon'ny résidence na ny diocèse ity. Izay mopera fa dia misaotra be da be anao
Ianao koa ne tena isorana sy akasana indrindra amin'ny fanatanterahana an'izay saotra be da be amin'ny fangalana ny sary indrindra moa ny fampitana an'izao zavatra izao fa zava-dehibe ho an'ireo rahalahintsika anovelana izao zavatra izao. Moa ny hoe tanakavia sy havana izay didia marary dia eto ny antsoina sy angavianan'ireo kristianina. Mbola niangavy indray mpandeha ao amin'ny centre catéchétique isika hanatanteraka an'izay fihavana an'izay satria ery ambany ery mbola misy partikely mbola tsy vita dia hanatanteraka an'izay amin'ny herinandro ambony fa hita amin'izao endrikendrika an'izao aloha dia mahafinaritra ny fidoladolany sy ny amaisiny mahafinaritra mihitsy ary tsy nisy zezika zany izao ty tanimbary ty tsy nisy zezika na dia ray aza na fafy taminy fa dia hoe natoraly araka ny maha-natoraly azy dia isorana be da be Andriamanitra amin'izay lafin-javatra izay. Dia izay ngamba nataoko hoe fifampizarana mopera io moa raha frera vao hita manatanteraka sy misavasava. Ohatraohatran'izao zany ny zavatra nataon'ny zareo hatramin'ny alasinainy. Lasinainy talata alarobia fa somary niadasika moa endaniny eny nak'izay zao aza dia efa nilaza ho alao hiarahaniry fa zany hoa rehefa navelana aniry indray dia tena ho raharaha be ty dia tsy maintsy karakaraina sy jerena izay hahasoa azy indrindra mba hanome vokatra tsara azy. Ny fanirina moa dia izay hoe mba hanome vokatra tsara sy hahasoa indrindra ny hanasoavantsika ny diosèzy izay andrandraitsika amin'ity toerana afy ambony azy ty. Sotra be da be ho hitantsika zao rehefa vita ny fanesana tamin'ity toerana ity dia niezaka ihany koa izay atao amin'ny zatoaty nanatanteraka an'ity fandiovana an'ity kanaly ity lobolobo sy fakofako no hita fa dia niezaka nandritry ny rotokom-bolana zany zao nampikaraha matetika ihany ny mpandraharaha ny karamaina tety ny mpiasa mba ho afaka handehanany rano maloto avy atsy amin'ny resy mpanasa lamba resy sy ny rana moa rehefa hoe avy ny orana dia mba hisosa sy lamina tsara ny fivorinan'ny rano. Tahaka an'izay koa ry amin'ny ilandry mitovitovy amin'izay ihany satria kanala mitovy amin'izao ihany mba ahafahan'ny rano mivoaka tsara. Dia izay no asa soa ho an'ny fiarahamonina moa indrindrandrindra satria misy be da be ny olona mipetraka amin'ity toerana ity amin'ny morimoron-dalana morimoron'ny kanala iny dia sady manasoa moa zany manatsara izay ny fiainan'ny eglizy mba ho entina hanatanterahana indrindra moa hijoroana vavolombelona amin'izay hoe fitorinan'ny vaovao mahafaly izay. Eto indray moa tsika zany zao dia tonga amin'ny toerana hafa indray dia nanaraka an'iny moron-dalana iny isika dia tonga eto amin'ity toerana ity izay antsoina amin'ny anarany hoe Vila Madio. Tsara ny manamarika fa mbola ny diosèzy ity izay hipetrahan'ny mpandraharaha izay miasa ao anatin'io zatoaty io. Zany hoe ireo mpandraharaha miara-miasa amin'ny zatoaty ireo no manome tanana sy mifanome tanana amin'ny diosèzy izay no mimponina sy monina eto amin'ity toerana ity. Ankoatran'izay mbola misy raika ary ambonimbony ary hitantsika moa izay rehefa avy eo fa dia mirosy makany ny diasika amin'izao. Ie dia araka an'izay moa mitoy ihany ny fampitam-baovao sy ny fampahafantarana fa zato volo tsaramaso sy katsakato zany dia niarahana sy niomboana tamin'ireo grand séminariste tamin'ny andro nisy vakansy dia nararaotana ny fiombonana sy ny firaisapo indrindra moa ny firaisan-tsaina hanompoana ny diosèzy eto amin'ny diosèzy n'Ambositra dia fiombonam-ben'ny fahalahina ny séminariste zany nanatanteraka nyity volo tsaramaso aty. Iny hitantsika manangasanga ery ambany ry ny Saint Louis ny toerana ahitantsika ny lohasaha izay manangasanga ato misy voasary ao misy paiso misy manga fa ao anatiny ao misy tsaramaso kasaka ihany koa izay mandrobona hitantsika eo ampovoan'ambony maitso dia maitso io dia misy kazaha kelikely ilay efa sosoka taloha moa zany hitantsika eo dia ry apitakeliny sary misy olona mandalo teo iny io ny tranon'ny mpandraharaha hafa koa io hitantsika eto. Zany hoe ny olona mipetraka eto amin'ity manodidididina ity zany dia ireo mpandraharaha izay miasa ao amin'ity résidence ity manompo manome tanana mahafohy tena mahafohy fotoana hanasoavana ny fiainan'ny prêtre indrindra moa ny fiainan'ny diosèzy manontolo dia hitantsika tamin'ny trano somary ampovoany ambanin'ny papayato ao ny fiompiana ao ny fiompiana ao dia izay ny tikatra hita aloha fa maniry tsara ny
ny tsaramaso sy ny kasaka amin'ny ankapobeny fa eo an-dalan'ny fihavana azy sika zany amin'izao fotoana zao. Ty toerana ty menandreo mpandraraha izay mipetraka ato dia zareo no mamboly an'ity mangahazo ity fangalana ravitoto moa zany mazava ho azy. Ry ambony mbola misy tanàna anankiray dia ny mpandraraha koa mbola misy mipetraka ao zareo dia hitasika amin'izao fa somary tanany kely ny trano fa na izany naty izany mbola azo ialofana ihany ilay izy aloha Izay no fampahafantarana tsotsotra mopera ka mantsika tsara miroso makato amin'ny terrain ato indray dia miroso Fani pitinza no vice, anira